Tsy Nampoiziny. Tantara nosoratan'ny Rajoelina. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Sinaizy, nalzao, rotsy fitiavana niaraka tamin'ny Elina Sandra. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika. Fanampy. Nanatontosa. Agola pity. Manao andre? Manao ny tahina. Ao piso kely aloha e. Tia mason'olona ety vertina. Ohatray, dia maninona ka? Menatra ny retsipa kely retsy ngay ala. Menatra hoe miaraka amina. Tsy amitsy aho. Fa hoana ka? Mba manajany hafa ianao e. Tsy fanao aty masom-bahoaka izany. Aza be resaka ho ahy ala. Menatra fotsiny aho hoe dia izay. Aleo ilay daboka izany e. Resaka tsy nanan-kanina ka. Fa izao misy zavatra resahako andrito koa aloha tia. Hoe ahoana izany? Hoe misy association atsangana izay dia tsy ampy mpikambana ao aminy. Izany? Dia sao dia hoe mba mazoto indray hiditra ao. Association momba n'inona aloha ilay izy e? Momba ny fiompiana. Izany ve dia mba tsara? Zaniko. Sady ny fiompiana sy ny fambolena nge zao no misy ho avy tsara e. Fa ny Andry inona? Fa tsy mpiasa birao ve ohatra e? Na ingénieur? Mpiompy vera angako. Tambanivohitra be nge izany e? Aza mba manambany tambanivohitra indry fa tsy mihinan-kanina nge indry raha tsy reny e. Tsy mampivoatra ho aza mpiasa birao izany. Izany ary ny tena mampivoatrako. Miandro mahazo fotsiny fa tsy mamokatrako. Misy ingénieur amin'ny fiompiana nge izany mpikambana izany e. Dia verindry fa hoe olona tsy nianatra daholo aza mpikambana izany. Misy teknisianina koa ao. Za ihany zao ny hafa ka ahoana ny mazoto vendry e? Raha mazoto mantsy indry dia mila manomana dossier. Ohatra ny kamo amin'izany aka. Tsy miala vola ngendry e. Aloha manaraka e. Mbola tsy amin'izany mihitsy aho izao. Ka izao re. Atao famenana dossier fotsiny ary. Mora miova hevitra indry dia efa mpikambana ihany. Dia misy vola nefa? Za ve kiny mangataka an'izany amindry dia tsy omendry fa mbola takendry vola indray. Ka tsy elarery tsinona ny ao anatin'ilay iziko. Eny ary ao fa teneniko ry zalahy. Fa homany fotsiny ny kopia indry. Raha fankapitso entina. Dia ty ihany ny fotoana. Amin'ny roa mety. Tsy maninona. Rehefa avy eo ihany dia efa handeha akany amin'ny commune ka. Ary aiza ho ilay kolemy meko andry tamin'ny anniversaire andriny to tsy hanaova andry mihitsy e. Ka ozy mama hoe sao dia misy manendaka hono fa azo anaovana matetika fa aleo rehefa fety ihany. Ohatra fa nga aty amintsika misy mpanendaka ankoatry ny andro tsena e. Ka tsy haiko fa izay ireny no niteneniny fa aza dino izay kopia izay a. Ao moa izany mba hividian'ny mofo e. Noana be mihitsy nge izahay e. Manao any ianao Andry matopo tsara? Ahoana letsy? Sao dia tokony efa sasana izany fiaranareo izany? Ka vao saika mpiantso olona mihitsy io zaoko. Vao any ambanivohitra mantsy dia be vovoka be ny dalako. Izany tena maloto tokoa aloha ity izy e. Avy namonjy be menaka anganareo izany? Namonjy mariazy fa tsy bapampako litsy e. Izany ve tsy sakafo be tany? Mariazy ambanivohitra litsy e. Eny e, sakafo be aloha e. Izay nge ho avy. Vary sy laoka mibetsakako. Fa tena betsaka tokoa aloha ohatra ny hoe ny hena indray tia mibetsaka noho ny vary tany. Izany foana aloha ny ambanivohitra e. Ny kibo voky ny zava-dehibe amin'ny zareo. Fa ono aletsy ry tahina. Endry Andry matopo tsara? Izaho moa lahy tia no mipetraka e. Rehefa sendra ilaina tampoka manko tsy hisy antsoina ny lahy mihitsy angely ty e. Ve ery amin'ry foko tany ampitry e. Mipita tanim-bary raha ohatra hoe manitsy eto. Aiza ity izany?
Avy eto angianao azafady Malagasy hoe tazana tsara eto ny tranonay. Hitanao hoe trano somary ohatran'ny hoe manompo maitso io. Trano maitso. Trano maitso hitako le mitafo mainty io. Ie, io ny trano dadatoanay io. Dia misy trano ivy eo akaikiny io dia ao izay sineny mipetraka. Io mavomavo io no izy. Kay lavitra ihany le jandro tahinako. Tsy dia lavitra ka. Eny ho anay efa zatra aloha dia tsy dia lavitra. Za avy foana mantsy miala makatỳ rehefa mandeha mianatra na mandeha mivavaka. Arono aletsy nga moa zany ny dadany lahy tsy ao tsony dada ve? Efa maty efa elaela izy. Tsy efa 20 taona lasa ve zay? Zany miala tsiny aloha le tsy fantatra. Dia narary ve sana ninona izy ity narary fa aleo tsy resahana zany fa tantara lava be. Eny zay aloha fa ataovy tsara letsy ny asa. Ataovy ohatran'le fanaovany lazo mihitsy. Dia ataovy tsara mihitsy hatramin'ny manodidina ny pneu rehetra iny. Raha ohatra hoe tsy ampony savony dia makanisa ohatrany fa madama ao ihany lesy. Voaray amsea. Dia ohatray alaivy koa ny karamanlahy. Za mbola andeha isaika kely aloha. Eny ary aza matahotra ianao mahita raha fa ataontsika tsara io. Eny ariko. Manao antiana? Manao ny chéri. Vita ve ny dossier anareo? Efa kely sisa. Fa ahoana ngandry ny ova hevitra? Mbola azo ampidirina endry Ataovy ary ohatra ny tena marina ihany ny teneny lafa tena misy avenira ny fiompianako. Izay ny eo anteneniko anao Dako amin'ilay nataony dadatoanay zandry mamanay izay tena velona mihitsy izy. Akoho gasy no nompiany tamin'izany. Ohatra ny manatitra an'ireo any amin'ny supermarché any mihitsy ary izy. Ohatra ny esesondry mama sy ny kiraitapo amin'ny foana izy taloha Zaho izy manana fiara fitaterana koa mihitsy. Zany efa noteneniko Andry. Ka efa hoe ampidiro aho ako. Teneny fotsiny izay tokony atao. Eny raikitra izany. Ao fa teneniko zalahy. Fa hoana hoe ahoana? Ary taiza ho Andry maliny tsy tonga tamin'ilay fotoana. Fa ngamoana isy fotoantsika ho maly. Ohatray. Adinindriva nefa Ndry angeny nangataka iona tamiko Ny lahy koa aiza natadiavako an'izao rehetrarehetra izao Za koa mba manahirana anay Inona hono mba manahirana Andry ao zao? Nareo ataoko manana mpanampy? Otry, zavatra be dia be ko. Ohatra ary hoe? Ianao koa be fanontaniana tsy ny fanomanana ny fianarako sy ny raharaha ao atokantranoay re Zany? Eko, ka olombelona koa ne dia mety mba manadinitra indray Sahirana mafy dia adino hatramin'ny tsy herintaona naterahako ve? Nangataka mihitsy Ndry hoe eo antsika omaly. Ozy koa Ndry tamin'izay hoe manana surprise be Ndry. Andry tiako ay moa anniversaire lao maly. Azafady aky chéri bon anniversaire lesy dia bisou be mihitsy aloha. Azafady, tena azafady maloza koa zany marina. Tena sahirana tokoa Ndry. Azafady eny mbola ho azavaiko amin'ilay ihany ny tena fiainako sy ny zavatra ianako. Indrindra moa zany ny ao atokantranonay ao. Eny efa vita eny dia aleo hivalilany. Zavatra tsy nety ohatran'ny tsy nety rehetra ihany mantsy eny. Zay mantsy Ary iny ty mampitendrery anareo ty efa ela ihany mantsy anareo no hitako teo ambodin'io kahie io. Variana amin'ity devoir ny zatia letsy tena mila mamerina lesona indray fa tena diniko. Efa firy taona lasa nefa tony tia tena fakana noty taloha. Iza moa ty zo? Zanakareo ve? Le zanako faharoa letsy cinquième le ry zao. Fangamo nareo manao ny devoir? Katy zany fa le prof de maty ny olo ty tena kamila be tsy misy ilana azy lesy tay. Kamila ahoana koa raha amsea? Zany angely ty zara raha mampianatra
Le riko moa zany sady survient dia zara fahita any anaty saly le. Dia be dia be ny zavatra tsy azon'ilay zanako. Misy fotoana aza nge dia adika fotsiny no lesona fa ilozan'ilay rimetsiny. Tray. Dia amin'ny manaraka ao ny tonga dia fampiasana. Dia tereny anao tsy enjery fotsiny ilay mpianatra. Ohatry zany angely tiany ao. Zany. Ary sao dia mba azoko jerena kely aloha iny a. Za mantsy mba tia matema ihany. Sa tsy mety? Fa nga ela tia nianatra tia taloha tahina hatramin'izao ka. Ay. Mbola mianatra fa mbola mijanona kely fotsiny aloha mba mitady vola. Zany dia hono firy mal tia lahy io zao. Aloha jereko ilay devoir sao dia haiko ihany. Manaraka tsika miresaka an'izany. Io are. Io hoe dia hoainy laletsy. Zaza tsy maiko. Eritrereto lahy fa efa adiny firy aho zao no teo fa tena tsy hitako angely ity izay anaovana azy. Dia ahoana ary mifanampy fa vitako ary haiko tsara ny manao andreo. Zao ary meko ray alina lahy raha vita an'lahy zany. Fa manasa fiara herinandro lahy raha tsy vita an'lahy io raikitra zany. Leo aty ary hoe ny kaheny atsasakadiny ihany. Ahoana? Alefasy hoe ho hitako hoe moa zany fahaizany lahy zany ko. Mazava ve sa ka lahy tena mahay letsika. Tia mihitsy aloha volany laka. Oako izao fa mba resaka iny tsika ho tsy miloko izany. Tia letsy fa rehefa ny fanarahana ny tsika dia ny fanarahana. Mba fanapiako anareo fotsiny ange iny. Nareo aza ve mba efa manampy anahy ihany. Zao ary maninona moa zany raha ampianaran'ny lahy matematika ilay zanako dia mandoa écolasy kely amin'ny lahy mihitsy tsy haiko ohatra hoe isaka alarobia hariva na sabotsy ihany koa. Tena mba haingaveko mihitsy alahy raha mety raha izongely tiany mito dia tsisy dikan'ilay fianaran'ilay zanako hay ve tsy olana raha zany tiako hita fotsiny aloha ny programa andry zalahy fa zany eo ihany fa tsy aloha ve aloha fitaiko ty fa ohatra mamaky mbola anao zavatra hafa mantsy eny ary dia manantena ny lahy zany ianao mahazo matoko tsara nareo dia roviana zany nafantarako ny fotoana laka sa tonga dia atomboka amin'ny larobia ozy izy alahy aleo ngamba sabotsy fa ohatra mbola manomana kely izay koa mantsy mianareo anahy fotsiny ilay programa dia manomana kely aloha ka omeko an'lany ka enika izay mihitsy ny tena mety. Fa efa lafo mama ngaleko ilay volamena iny mbola ao iny ka fa ahoana? Aleo aloha anaovako tsindrendray fa antanintaina foana nge iny ry mamy tany aminy nga iny? Ie, fanomezana voalohany mihitsy iny ko mari-pitiavany anao iny. Hay ve manam-bola le vendran'iny tsy dia hoe manana fa mikaratarataka kely eny izy ary maninona moa raha mpikaratahana vola betsabetsaka kokoa iny aiza koa nahitany vola betsaka ero mama fa tsy manasa fiara ngeny ataony dia mananao asa tselika kely eny ko aiza nahitany vola betsaka amin'izany koa mahavidy koa le volamena mba manana namana mpanao volamena izy dia mba nahatakarako sady efa hoe mari-pitiavana nge iny ry mamy rehefa voatery ve iny tsy ahita ary tia dia ina nefa nanerenareo azy eo ka mba mampalahelo kosa nge ny fiainan'izy sy ny mamany izay indray sy le falelovan'olona lehilahy zany ry tia tsy fitsetra impiriaverina amindry foana zany jerenge ny ataon'ny dadandry fa maninona koa zao dada ka ndry ve mahita an'izay ataony rabarany amin'ny vilany nareo manao ny ataonareo atiako dada ny lazainareo fa maninona tia vavy mba fidifidio kely ny zavatra tenenina ary tiana hita fa maro ny zaniko ahoana aza vilivily aloha le resaka teo mora kely ny manery an'iny ka ahoana vonony sa tsy tia koa efa velomim-potsiny ato mbola sarotra tory ihany vola ihany mavelona
Ka mba mampalahelo anahy anie izy iny ry mamy e. Fa angaty Indry olona ohatry ny reny ve? Izy aloha tiako ihany e. Fa izy koa tena tia be anahy mihitsy anie ry mamy e. Dia izay no fitiavan'izany ry tia tsy mahavelona. Vola ihany mazava. Izay izy miraikitra be amin'ndry izay mihitsy ny ararotina. Rehefa tsy manaiky Ndry dia mitedava asa. Tsy azoko izany. Izany e. Tsy misy olona velom-potsiny ato. Mila mitady vola sy mampidi-bola daholo. Andray kosa ry mamy. Tsy misy hoe misafidy Ndry. Na manaiky izay teneniko na mitady asa mampidi-bola ato an-trano. Eny ary e. Ahoana nefa ny atao aloha sao dia zavatra tsy haiko ilay tetavinareo. Zao ino tsara fa zao ny fika. Mila mahay mandainga tsara Ndry. Zany e. Dia mila mafilo tsara koa. Sao dia malahelo azy eo dia miova hevitra tampoka. Tandremo mivadika amiko fa matoko Ndry. Mamanareo nga tsy ato? Tsy ato izy fa lasa any ambanivohitra. Misy raharam-pianakaviana fonjen'izay any Ay ve, ary nga ela tsy nandeha ka tsy misy miandra ny tranonayko. Mpamaky trano anefa zao tena be da be. Alina zao vao nisy tratra tato avaratra tato mantsy. Lasa nitao daholo ny vilia sy ny vilany. Dia tsy mampalahelo an'lahy ve izy mandeha tongotra riry any e? Nisy naka teo nge izy e. Misy zandriny izay mantsy manana moto dia naka azy teo. Tia anaiza zandriny izay. Manampy anay foana izy. Izy mba solo nitady eto. Zany? Aito koa moa ny dadanao efa maty. Indrisy. Mampalahelo ahy ela lesika. Fa tahino? Ahoana ke? Ela ve tena tia anahy? Ie. Fa ahoana? Dia tsy andao anahy mihitsy na misy inona. Ieno hoa. Fa ahoana e? Inona ary nitindry atongavana amin'izany? Ela moa firy taona zao? 20. Efa vonanambady? Ie. Efa afaka efa taona. Mba ataovy resaka matotra koa e. Resaka matotra be ny tiako resahana amin'ny lary tahina. Izay ny tena marina. Matotra nge zany e. Amin'izany efa matotra tsara mihitsy. Fa inona daholo ny anton'izany fanontaniana izany e? Be voka letsy Be voka ho ako. Be voka ahoana ary tiana? Be voka ahoana koa ianao? Be voka. Vikinako be voka ahoana? Toejaza 2 volana ny kiboko. Azo lava izany e? Eny e. Azoko ilay hoe be voka fa ny tiako anontaniana dia hoe iza ny rain'ilay zaza? Ela fa iza ndraiko? Ohatray. Fa za ahoana? Ka ianao miaraka amiko. Tady ala ndraikitra indray Fa hono ho ary tiana? Ahoana? Oviana motsika ny nanao firaisana? Tsy tadidiko fa averiko ilay fanontaniana ary tiana. Raha ary soa tiana, oviantsika ny nanao firaisana ara-nofo. Ka tsy tadidiko ako. Ny tena marina dia tsy nisy mihitsy e. Tsy mbola nanao an'izany tsika e. Inona ny dikan'izany? Dikan'izany ahoana e? Misy olo-kafa miaraka aminao any e. Dia iza no rain-janakao fa tsy za? Laingako lesy izany fa tsy be voky izany mba fitsapako anao fotsiny iny. Tiako fantatra hoe hatraiza ny lalan'ny fitiavan'lana. Izay marina lazaina ary tiana. Tsy be voka aho fa mba fitsapako an'lahy fotsiny izany. Tsy dia tiako loatra amin'ny fomba ohatr'izany Azafady lesy izany koa ve dia mahatezitra e. Mba fitsapana fotsiny ho ahy iny. Ie, mahatezitra mihitsy. Indrity ohatran'ny tsy mahatoky anahy mihitsy.
Ary tsy matoky Andry koa za manomboka androany. Azafady ary. Sao dia tsy tokony hiaraka atsony ary tsika. Andray kosa lesy zany ve dia isarahana amiko. Nefa vao teo elano ny teny hoe tsy andao ana mihitsy. Mifona moa hoe tena mifona Malagasy FM. Tahina ho mba valio moa za Zao ary manaiky ny fifona Andry fa Tandry mamerina resaka ohatran'izany rehefa tonga dia tapaka ny amintsika. Eny ao fa tsy ataoko tsony. Tena tsomotsomo mihitsy. Bene, fa sao aloha aleo Andry mody. Andray, fa maninona androany lahy? Nga ela mbola tesitra? Tsy resaka tesitra fa mbola sady fitiavako Andry zany ny fanajako Andry. Tsy tokony ho tratra maizana aty mantsy Andry io. Ny olona fery anga mbola tamana dia alefa lamody indray. Eny fantatro zany fa tsy maintsy mody Andry ka. Sady le mamanareo koa manahirana be. Eny ary, farapitso zany makaty Tsy maninona fa aorinan'ny amin'ny roa. Fa maninona? Ka za mbola manao zavatra alohan'izayko. Eny ary, ampizo kely aloha. Zao ve Andry vao mody? Fa taizindry io? Amin'ny firy zao andro zao? Vao amin'ny 5 ange zao ry mamy. Vao amin'ny 5? Tamin'ny 3 ngendry iny niala teto amin'ny 5 vao tonga ko vao amin'ny 5 ahoana? Zay indray nareo. Vao mba mivoaka kely ny olona dia fa zany ny ataonareo. Vehivavy angekindry Dia maninona raha vehivavy? Jereza ny famaly anahy. Mba mahaiza manaja tena ry kalan'ny tia. Ary izay nentina. Izay nentina ahoana Tsy efa niteny Andry moa zaho hoe mila mampidi-bola Andry. Inona ny nentindry? Inona ny teneniko Andry? Ka mbola tsy mahitako. Fa avaiza fotsiny zany Andry io Tany amin'ny tahina fa nisy. Mbola iny ihany. Sa kosa hoe nanomana tetika nale Andry tany? Tsy ao no mamany zao Koa maninona tsy niteny Sa lozana variana tany fotsiny dia adino le resaka? Fa le izy very mama zany tsy maintsy atao Raha te hipetraka ato amiko Andry dia tsy maintsy manaraka ny teniko. Mbola tsy manzava Andry ihany ve zany? Mazava ka. Zay fitiavako Andry kekiny anaovako an'izao Dia ina ary ny ataoko amin'izany mila matory ihany aloha Andry rapitso. Dia raha tsy mety izy dia ahoana? Efa nangataka an'izany angandry. Andry aza moa mbola tsy nangataka ny atory any akoriko. Zaran'ny lehilahy Andry matory ihany. Ka ny lehilahy zany fa tsy tahina ry mama. Fa anjely mihitsy nga izy iny Andry atondry izy atorindry ihany rapitso. Azo lehilahy tia mora fandriana. Allô? Maheno? Seframano? Madame Lily ihany ty. Aiza ianao zao? Any amin'ny posta? Afaka miresaka ve? Zay. Nahazo toerana mangina? Any ao WC mihitsy very ty. Zany mamay be zany ao zao. Zany Zany efa zao vao saika iantso hoe raha raikitra ihany le afera ny teneniko any toa dia atao rapitso maraina. Le resaka tamin'ny larobira nga fa nareo koa ve maty tapaka? Sa efa mamy nareo tamin'ireny dia tsy tadidy intsony le resaka? Ie, zay mihitsy.
Ka ahoana? Manova fotsiny teny io ka. Ianao nge tsy mila miteny e. Zany tena mandrahona. Mitanjona zany tsy hanagatra azy. Ie, fa ampandoha vola azy. Eo akaiky ny radoara toka gasy ny fotoana zany. Amin'ny enina sasany, mety? Aiza koa dia hoe mbola matory e. Okey ary, amin'ny fito zany. Aza tara fa sao dia voditra ny aza. Maninona? Nenao koa dia zahany foana. Hita mitsy hoe lehilahy. Hoiteko. Aleo aloha vita ny opération dia hita eo e. Zay? Eno ohatran'ny mahazatra ianko. Zay aloha fa mbola maimaiky kely e. Rapitso zany. Tahino, mba afaka mijanona ty ve Tahina tsy mihainao mihitsy ela fa variana amin'iny telefôniny foana. Ay ve ndry miresaka amiko e. Ahoana tsara? Mba afaka mijanona ty ve ho aza? Efa mijanona ty ndry io zao ka inona indray ary. Azafady eky fa manamboatra kely ny fanaovanao enregistrement ty telefôninako ty za. Aloha andrama kely aloha. Malagasy FM. Mba hainao moa za e. Meno andringa izay mahazo mijanona ho fa rehefa tokony mody dia mody. Ka tsy azo lahy mihitsy angely resako e. Fa ahoana? Mijanona matory aty izany teneniko izany. Ahoana koa izany? Ao moa e. Atory aty ndry fa inona ary ny antony? Dadanay mambe dia miady foana indray izao ao. Leo be mihitsy tena mafy ane ny ainako ry Tahiny e. Ao moa e. Tena mba miangavy sady mba matory eo akaikinao nge. Dia ahoana ho sy mamanareo amin'izany? Tsy maninona izany izy ka. Efa manao an'izany any indraindray e. Rehefa miady dadanay sy mamanay. Dia makany amin'ny sibandriva e? Namako fa sipako ahoana koa e. Ka eny manahirana nge zany aky e. Ao moa e. Androany ihany ane e. Tena marina fa tsy manisy olana amin'ny mamandria. Tena matahotra an'iny nge zary tiany. Efa hoe tsy manisy olana izany izy Ary dadanareo ka? Izy angama araka izay ataoko hany ka. Mitondra vola mody no ataony dia izay ihany. Izay ataoko hany tsy anontaniany akory azako. Ko raha olako aty se dia ahoana? Asakasakela indray ioko. Raha sahana rarotra navy moa ela mba sangisaniko aky izany. Aza matahotra indray. Natory tsara ve ndry? Ie, misaotra Tahina. Ohatra fa manino indry no misaotra? Ka ela sady nanaiky natoriako tatiny nanajana tsy nikitikitika ana mihitsiko. Ay ve. Raha lehilahy hafa ireny efa ohatry ninona nanaovany anahy teo. Izay vao tena tsapako ny fitiavalana. Zany izy hoe lehilahy afaka. Zay ve ndry vao tena matoky tiako. Efa natoky ihany fa iny aliny ny tena nanamafy azy. Misaotra Tahina. Fa ahoana hoay? Ahoana lesy? Olona firy moa zany izay no efa niaraka tamindry ty. Ohatra fa maninona koa ela manontany an'izany? Mba tiako fantatrako. Aza manadry fa tsy manova ninona nge zany. Na olona 10 aza ve? Na 10 aza. Tena marina? Eno Tena marina? Ray. Tena marina fe zany? Dieko. So dia mandaingy ary ndry ty. Tena marina re zany Dia ahoana fotsiny zany ry Jabe? Ry Andry, ry Boty reny? Tsisy niaraka tamiko izany reny fa nanaranaraka nateny fotsiny. Izay niaraka tamiko izay ihany mbola taloha be an'ireny.
Zany Ary ny lafiry 7 ndray zao. Zany ve? Kay ny lahy betsaka noho ny anako. Ray ny elanyelaniko. Dia inona no sarahanareo? Voalohany aloha fo nahita ny tranonay tonga dia kivy be dia niteny hoe tsy natao hiaraka tsika. Zany? Fa nga izy zanaka mpanana be ka? Tena zanaka mpanana be mihitsiny. Ny faharoa indray mifindra toeram-piasana ny ray aman-dreny dia tany dia tsy hitako intsony. Ndry dia tsy mifampiantso ve? Zany ny ezaka ny antso fa tsy nisy nandray fa avela maneno fotsiny ao ny telefaonina. Nandefa mesazy aho fa tsy nisy namaly dia tapaka. Ary ny indri ahoana? Ny antony sarahanay ve? Sa mbola miaraka nareo? Elao aza manao an'izany. Kai. Mahalala izany tsongon-dreny kely zany ry tiany. Ka elao mahasosotrako. Iza mahita kosa. Ary inona ary ny antony sarahanareo Ny fitahany ako. Ka izy efa manambady. Ndre tianao? Ahoana kishery? Andry mba raisiko feo Ahoary? Dia inona ny teneniko? Tsy haiko. Ohatra hoe Ody! Aiza olona? Mamanay zany. Andriamanitra kay moa. Mamandry fa misy ino? Fona tahina. Aiza tiana? Manao amin'ny mamany ty. Aiza tiana ho aho? Aiza ny zanako? Aiza ho any zanako? Aiza tiana? Mikisaka salo ho idirako Kay izy ato. Ahoana io? Iro monsieur l'agent tonga dia eto any. Mama kosa tsy zao kosa. Mareniny ty. Lasa ty moto fa sao dia mahazo amiko Mama kosa mba eno moa zahay Lasa matena mody. Kay mifona madama. Tsy misy mifona zany eo Mifona rasefo Fonjeo raha olona. Fonjeo Ty indray miantso vonjeo. Nareo tsy misy anazavana mihitsiko. Zavatra efa mazava be zao. Manodikodina zaza tsy ampy taona. Fa nga izy tsy efa 12 taona Tsy mbola ampy iny ka. Aza mody miala bala eo ka iza ngeny ny angavy atory aty dia efa fantatra ao hony Iza zany anefa nino an'ty eo Igadry ty androany. Mba miangavy moa madama. Tsy mihinan-kanina ngeny reniko raha vao migadry eo Sa ngeny mikarama ivelomanay Izy mantsy tsy afaka miasa tsony. Mba miangavy moa re madama. Zao ary Toko ohatra mampalahelo anay ianao fa zao mandora itapitrisa fotsiny ianao dia milamina dia omeno koa io polisy io dia izay raha ny tena marina tsy tokony ho izany ny onitra alohanao fa alaheloko anao fotsiny ny anaovako an'izany. Aiza kosa re madama. Tena tsy mahita an'izany Zany izy na zay na any am-ponja. Lava be ny resaka sady ny olona koa efa mitangorona ihany. Ka ahoana fanapahan-kevitra Eny re. Nefa za tsy ahita an'izany vetivety angery madama za mantsy tsy miasa mandray vola be. Hitanao foana zany rehefa hitady ianao Ary ao sy ny avy ty taratasy ty so dia vadika manko. Aiza ny karatra? Otrina zany le kolaziny zo amin'le kory Ono a le tiry tahina. O le tia ao tsara ve lahy zany Oake miresaka amiko ka metatra. Ve ianao teo Ohatra za teo fonako. Zanga nakaiza letsy
tena azafady fa variana be mihitsy ahoana tsara ozy ianao teo? Atao otrinona ho any kolazy ny zo amin'ilay koro matematika an'ilay sahatsika iny letsy aleo angamba nareo ihany mamaritra an'izany fa ohatrany tsy hitako izay lazaina aminareoko. Aleo ary fa rariva miresaka tsara eny izay mihitsy ny tena mety. Aleo zany rariva. Ary ohatrany tsy be resaka ange lahy zany androany tsy amin'ny forma angala zany sa tsy maninona ka amin'ny forma tsara mihitsy. Mety hoe reraka kely fotsiny tena misy olana natery tahina isan'andro io lahy reny marary tonga dia miteny fa androany le tela ohatran'ny hafa mihitsy zarao ihany le sao dia mba misy azo ifanampiana. Tena manana olana ramisia, tena olana ngeza be mila tena mila tsosaka ny loha mihitsy. Dia olana inona le ty loha sao dia azo ifanampiana fa jereo nge tielary tahiny. Somary manahirana kely le iziko. Tsy hitako izay fomba hitantarako azy aminareo. Ka resaka sipa nga? Zany mihitsy. Saingy tsy resaka sipa mampalahelo fotsiny fa sady mety mampigatra. Ka mba tantarao eletsy janony aloha sady za koa ngeletsy tsy dia maika be raha teo avy eo vitainy lahaingana. So mba misy vahaolana tokoa aloha any aminareo. 91.4 Malagasy. Ahoana reny anomboako an'izany? Izay anomboan'ny lazy io letsy alefaso dia aza mihafafa letsy tahina. Zao ary misy ankizy miaraka amiko volana maromaro an'izay. Hitako tia anahy ihany izy io. Za koa moa tia anazy ihany fa le mamany tena ratsy saina sady tena vehivavy tia vola tafa oatra loatra. Fa ahoana le ty? Tena tsy miraharaha afa-tsy vola izany olona izany tamin'ny herinandro lasa iny izao eny zao ny zavantranga. Zay le izy maître tsy maintsy mitady iray tapitrisa zany fa raha tsy zany ny gatra. Ianao nefa malala tsara ny lalàna amin'izao vao hoe mahakasika amin'ny fanodikodinana zaza tsy ampy taona. Enjana be tokoa aloha zany vehivavy zany le ty Zay ange no teneniko taminao Ka ive fa ona letsy firy taona le ankizy vavy ka? Izy ny teny tamiko hoe 12 taona mahery nefa le reny milaza indray fa tsy ampy taona hono izy. Samy tsy azo antoka angely ty zany izy mianaka fa ahoana? Ka mety hoe efa nifanarahana izy mianaka mihitsy zany ko? Tsy haiko zany za koa aza tena fanina tanteraka fa nitomany angely zana ny lasa nyrifatra saika anaraka fa nitazomin'le reniny fotsiny. Ka mety efa vomana mihitsy le tsandry tahina. Dia tena tsy haiko ka. Zao nataoko an'lahy eny maître. Milaminy lafa tsy makay zany fa nitorohevitra fotsiny hoe aza mifanerasera amin'izany sipy zany mihitsy aloha lahy na isaroany mihitsy so vao maika mantsy hitatra izy tiako. Zany ve ozy ianao no mety? Zay aloha nisoroana zavatra maro raha mifanena aza nefa dia aza be resaka fa elo ilany fotsiny letsy eny ary dia ahoana ny toy inona ny torohevitra hoe azonao mianako ohatran'izay? Dia zao aloha eny maître. Raha mitaka izy dia aza mandanitsy an'tao vola fa mody mangatakandreo lahy amin'izay lahy manam-potoana andiniana izay tokony atao. Dia ahoana avy eo? Zay aloha letsy atao fa hitady hevitra any ihany aloha dia ho hitan'ny lahy io ihany ary fitao tsara amin'izay ny asan'ny lana izany azy. Eny maître fitaiko tsara ty misaotra mialohanao. Saika adiniko aza milaza namin'izy zao zavatra zao lahy azony lahy izao zavatra zao lahy azony lahy. Zay le izy raha faly dia inona ny atahoranao hoe efa manaiky ny andosika nandraika ka tsy aizy vadika an'le zanako zao ahafaro tsara fotsiny izy ka izy koa nge ny tena marina efa ampitaony efa 12 taona mahery mihitsy. Dia fantatry le bandy ve zany nefa ka? Ohatrany tsy fantany ka
Izy aza moa natahotra anay sy le polisiko. Ka mila atao haingana izany sao dia tratra eo ianao hoe ianao koa nge dia tsy mbola afa-po amin'izay omeko ihany ve a? Maninona koa raha daboko any izany e? Ka tiako fahaizina mihitsy izy fa manadala ny zanako e. Nefa tsisy apoka akory. Kasa indrindrako. Efa olona tsisy apoka ve dia mbola atao an'izany ihany? Inona no andoavan'ny volanao eo? Izy arange navidiko le volamena ho an'le zanako e. Mino afa mahita fika iny. Sady za tsy vidana ny lafiarako. Tsy manam-bola amin'izany aloha zao fa aza dia mila vaniny rery Lilias. Reny afera be an'la reny ve? Ka reny efa misy lalany daholo e. Aleo aloha amin'ny manaraka mihitsy akeka. Zany foana. Ahoana ary ty aferako ty e? Mba ampio Zao asaivo makaty aloha le zanako ary. Le raha matotira nga tena. Tre. Tena tsy raikitra. Fa maninona ka Ko tianao eo zanako. Zavatra hafa angatahany. Aiza koa ianao ve mitapy ry Lilia? Anontaniako tsara ny momba an'le bandy izy. Aza dia sary-piaro ohatran'io moa e. Fantatro tsara nge ianao e. Tsy andalovana. Mila ny fanapiako ve ianao sa tsy e? Ohatrany tsy mety alamina mihitsy fa nga pointorako le izy ka. Ianao aza manao songombe kely kosa ka marary nge izany Lilia. Tsy eo raha tsy mangana mihitsy ve raha ngaza iko. Eny ary tandremo ary ny zanako sao dia adalainao rehefa makaty dia miteny azay. Vao mitaraina eo izy dia mahita tsaratsara amiko ianao. Eto makaty izy fa tsisy an'izany re eo Lilia. Fa maninona ty ianao? Ndiany ianao tonga dia mandeha sao dia ampidi-doza eto indray Aleo moa za mba hiditra e. Mba nazava amin'la fotsiny nge za e. Tsy azavaina tsony reny e. Mifandrianao etika efa vohomanareo mianaka mihitsy reny. Malagasy FM. Mandehanao sao dia tratra neny eto ndre. Avelao moa za mba nazava tahina. Tsy janela nge za e. Tsy mila Mifona tahina. Milela-paladi moa e. Raha mbola misy fomon-tempo kely amiko ihany ao amin'lao dia mba henoy Inona nefa mbola safaina amin'ireny Moa tsy efa tsy kombakombanareo reny rehetra reny Tena marina dia nitere mama mandrika an'la fa nanenenako tanteraka iny. Efa saika hitsotra amin'la marina mihitsy tamin'iny Andry fa tsy mino an'izany ary tiana. Aza manadio teny io Andry. Eny mahazo tsy mino la nefa nery tahina izany tena marina Profon'izany zao za makaty aminao zao. Mody makaty fotsiny ianao anadio tena. Ty koa mbola profo afaka. Inona ty? Kole meko Andry. Ataoko inona ty Averiko amin'la ty. Amidy lando avana ny vola taky mama amin'la. Ary tiana. Fa amezana iny dia tsy amidy ary tsy averina. Ty anesaka ho tere mama amidy kokoa Ahoana tsara? Zany fo hitany teny amiko ty dia nalainy fotsontsotro zao dia ozy hoe mila vadika vola hony. Tena tsy rariny intsony zany Zany anery tahina ny tenenako an'la foana hoe mafy no entiko ao an-tranao Jereo koa ty profo manaraka ty. Fa taratasy maninona koa ty? Mazava. Fa raha ny sisa dia andeha fa aleo aloha hiditra fa menatr'olo le. Tsy azoko. Eny midira aloha ndre. Fa iny dia ataondry manalakanjo ty. Tsy manalakanjo fa hiengaiko ka. Oay. Ortina. Fa inona daholo reny amin'ny lamosindry reny? Toa dia nakapoka be dia be. Fa iza nanao andreny
Mino aselasaiko amin'izay vela. Mino amin'izay ary tiana. Fa tantara ho anahy aloha ny savan-dranga. Mengavy ary mama, ajanony any ny resakinika. Aza tao an'izany ilay zanak'olona. Tsy misy an'izany eo e. Volako mandendeha iny. Andray kosa efa niresaka tamin'ilay mpitsara namako izay azao dia efa nilamina ny zavatra rehetra. Andray ry mama, dia tonga hatramin'izany mihitsy kosa ve? Ie, everitra efa kilalao nga izy ity. Vao medaladala eo iny dia migatra any fiainana. Mba mamindrafo ry mama. Dray. Mbay tany. Tsy misy famindrapo izany. Rehefa afera dia afera. Ndry ary izao ny tokony makany amin'ilay mpitsara mihitsy aloha rapitso. Aninany Za kosa aloha tsy hoany. Tsy maintsy makandry e. Tsy hoany anavononao azy. Ahoana tsara? Kay, manaiky sa tsy manaiky? Tsy hoany ahy ampisaina madiako azy izay. Hita teny ty film ty. Matiko amin'ity tiany io. Inona ny maty? Mama, efa malina. Dia niaritra n'izany rehetra izany ve Andry? Ie. Hoalany ny retako an'izany saingy tsy fitako tsony rehefa nampitahoriny ahy Fa nampitahoriny ahoana? Ataony avy roa hoe noho ny vola ampandoaviny an'lara tsy mety makany amin'ilay mpitsara. Tena naika an'izany re? Ka fantatro fa tsy hanana vola omena azy lahy dia higatra zaniko. Fa hono ho ahy mba ahoana hozy dadanareo mahita an'izany rehetra izany? Dada ve? Dada ny tsy mody mihitsy vola no alefa ny tehany izy. Izao ary makanesa ndriany an'ilay mpitsara dia eno tsara. Alohan'ny andehana Andry ao amin'io dia mandalova ato amin'ity olona ity. Fa mangina azavakina fa soa misy maheno eo. Tatidindre eo tadidiko ka dia inona ny ataoko ao? Izao avy ny resahindry. Aza misy adimy mihitsy Manso tompoko. Manahoana tompoko? Faly? Tiana. Manso fa taizany na famitara fa ato miasa ka? Za koa zagaka hoe miasa ato ianaoko. Mipetrapetra aloha. Manso dia mipetrapetra. Raha mamanay aty raha napoziko ianao nitady dia tsy nankaty akory Fa maninona kosa ary tiana Tia mbola sahanao ihany ve manontany an'izany hoe fa maninona Ka mba mamy ihany nge ireny fiarahantsika taloha ireny ry tiana Mamy tamiko tokoa saingy Zao ny fitahanao Ka nararaotinao tamin'ireny mbola mora nambakaina. Fô 12 taona dia ny fampanantenanao rehetra. Alaiko vady ianao hoe ho an'ny amin'ny ray aman-dreninao hoe efa tsy ho ela intsony aiza izany izao? Oka ry tiana. Be voka avy eo dia ozy ianao hoe tsy hanambady anao izany sady za koa manambady. Mbola tsy adiniko mihitsy izay teninao izay. Oko izany hoany ry tiana fa sao dia hanala baraka. Nalako ilay zaza. Nanenenako mihitsy iny nataoko iny ary fantatro fa hovidiako lafa ao aorianao. Tena nanimba mihitsy ianao raha falim-pitsara. Vao 12 taona tamin'ireny. Milamina aloha Andry tsy aleo ve dia miaraka koa izany nareo sy mama. Aiza koa olona zokiko be nge iny dia aza mandainge ho ianao fantatro tsara ianao. Fantatro tsara koa ny toetra mama. Marikoriko ahy ianao raha faly Tsy aleo ve aloha izay azahoana n'ity affaire ity no atao avy eo izany alamintsika miadana finina ary ity. Tsy azoko tsara ny ataonao amin'izany Dry, fa ngatsy nazava ny mamanao an'olo izy izy nga moa nazava ninina. Ka izao ary taorinan'ilay nao natory tany amin'ilay bandy iny dia voafandrika izy fa nanodikodina zaza tsy ampy taona.
dia mody nanaiky raharaha-pihavanana ny mamanao dia nasainy nandora tapitrisy ilay zalahy dia nanaiky. Eto avao tonga saina. Tena leo adaboka ilay afery. Ramano, Madame Lily ihany ty. Ie, afaka miresaka ve? Ay, any trano ianao. Tokony makany? Fa ahoana? Zay indray ianao zay mbola tsy afa-po ihany ve? Fitiavan'inona koa e? Aza be resaka ho aho. Tena marina. Aleo ana daholo ary le voly. Ie, izay tiany lahy mihitsy raikitra. Eny, omeko argent de poche lahy. Eny fa androany tsy afaka makany fa misy manahirana anakely. Tsy maintsy ve? Fa anga madama tsy aho Tsy misy madama? Aiza koa aleo ary aloha fa hitako eo Fa zao lesy miomana fa mila mandalo kely any amin'ny bantsika rapitso Ie, mampatsiahy azy fotsiny ka. Tsy afaka? Fa ahoana? Miasa? Dia tsy afaka mihitsy ve? Eny, raha afaka pitso zany. Eny ho avy any ary tolakandro. Ie, dia mba mividiana jus akia. Zay ary. Malagasy FM. Yo. Lehilahy sy ny fahalemeny. Anarery ny vola. Tena olona tsotra loatra taina ka tsy tiako potehana amin'ny resa-bola ny fiainany. Ny ano efa simba. Inona koa zany resaka ao zany Zany no izy Ny fandriana fotsiny izy nefa olona tsy manatsiny. Sady mafiady. Odiny tapohan'ny entany an-tranony tahina dia nitondran'ny polisy. Dia mody lazaina hoe zaza tsy ampy-taona. Eny efa fantatro daholo inge zany. Dia raha nareo sy mama ve zany le afery? Zaho sy mamanao nge mpinamany. Sipa hoe efa hoe tsy zano ndry zao ny tiako angery tiany. Dia mbola tsy miova ihany ianao mbola mitady hamitaka andray. Tena marina nge zany ry tiany. Menay ianao ao morotiana. Marikoriko ana mijery anao azy. Ary zao no izy aleo adabokely ty afery ty. Afera tsy maintsy mitoy io. Tsy manaiky ataonareo fitaovana zany mazava aminao ngamba izay. Fa inona zany nitadiavinao ka mitady loza nga tsy alakely ty. Tsy matahotra izay fandrahoana anao ary ngiapo tsara. Lasy ty mandehany sipa kely tsy ampahafiry mba tsara kotony. Andeha fa tazoinareo mpanao afera sy mpanararoatra ireo fa misy farany ny ataonareo. Veloma ianao. Afaka mandroso ianao tompoko. Oay, resida marina. Mandroso ianao maitra. Aza dia meny resaka le kiala kely teo fa tsy dia salama saina izy iny. Ka nanao ahoana le aferan'le sipan'lainy zany? Mbola tsy hay fa ahoana le tia aisa ny hitako ray tapitra izy. Mety higadra ihany lahy zany raha tsy mandoko. Dia migadrako. Inona ary no ataoko? Ohatra
Alotra ny tsy taitra kory nge laha zany litiritiny Tsy mba misy lalana hitanareo mihitsy ve? Tena tsy hitako ilay hevitra amin'izany aloha. Ny ampiasana koa ngely ity manahirana be amin'izao Neny koa angamba raha misy efa ozona mihitsy ka. Ozona hoana ity fa tsy azoko Ka zany ohatrohatr' izao ihany nahazo any dadanay zay. Izany nampamofo azoko. Fa naninona aloha dadan'lahy 10 taona lasa izay mampianatra ny asan'ny dada. Tena tiany ny mampianatra sady talenta mihitsy. Betsaka ny olona tafita anampiany. Ny mpianany misy tonga any an-trano mangataka amin'ny fanampiany. Fa taiza marina aloha izy nampianatra tao amin'ny sekoly atsimokelinareo itsy. Iza moa lesy ny anaran'ny dadan'lahy zany raha misenomena na tontonao izy ny ankizy. Ohatry ny efa hengo zany anaran'izany. Dia toy izany tantara letsy. Mazava ho azy fa misy mpialina izy. Tsy tena hoany loatra zany. Ny tena nanimba azy dia fandrika nataon'izay mpianatra akory tao an-trano izay. Fandrika? Verin'ny olona sasany fa mahazo vola be dada amin'ilay mampianatra maro be tonga ao an-trano. Mazava ho azy nefa tsy izany velo ity? Eny mandoa vola daholo ny olona rehetra fa tsy dia hoe betsaka manao ahoana. Tsy dia haiko loatra moa ny amin'izany satria mbola kely loatra tamin'izany. Eny fa inona aloha zany ilay fandrika ozy izy alaka Ka nisy ny antso an'ny eny tany ivelan'ny trano. Dia nisy nianatra nefa tao. Vehivavy ilay izy. Izy dada ny tao. Hodiny antso vonjy ilay vehivavy. Nilaza fa hoe naolana ny dada hono. Dia ny antso vonjeo teo kialaka. Dia ahoana ity zany Dia tonga ny olana nitangorona ny olona. Tratra ny fitsaram-bahoaka zany izy. Ny olona tsy nisy nanina satria navantatra azy tsara ka. Nisalasala daholo ary ireo. Samy mifampanontany hoe fa nanino ny raha misenomena. Nisy nanao hoe ohatran'ny sahatra inoana hoe izy ve dia havita an'izany. Fa ny polisy tsy nanaiky. Tsy azoko letsy polisy ahoana aloha Nagaga fa vetivety dia tonga ny polisy Polisy iray ny tonga. Gaga ny fokony olona. Fampanontany hoe iza ny antso polisy. Ilay adala be teo an-tanàna aza hono ny tena hoe rehefa misy manafika eto an-tanàna ka miantso polisy dia tsy mahazo fa rehefa mielo olona marina dia tonga. Dia ahoana ozy izy ilay polisy? Saika ho samborony-koa ilay lahy io fa ny olona ny tena hoe adaly io dia tsy nirarahina. Izy koa moa nanomboka mailomailo satria ohatran'ny momonina ny olona. Izy mametra-panontaniana hafahafa. Dia nanahoana ilay tiany toy andry tahiny? Gatsy lozy netandry zareo tany dada. Nasainy nandoa vola be dia tsy neta nandoa. Izy koa ange tsy dia hoe nahazo vola be na hoe nanam-bola be dia farany netiny tany. Fa baraka tanteraka mihitsy fa nanolana ny mpianany io. Enjana be lesy zandry dia nigadra rizika. Nisy resabe ty ato an-tanàny Isy miaro any dada. Misy koa vao maika nandetika dia ohatran'ny hoe afaka ihany izy. Ilay vehivavy koa ma tsy toa tsy sanotory akory. Malagasy mba tsy nigadrako. Sa ahoana letsy? Eny fa na zany aza alaivinao sara tsaina nge ny vokany. Voaroaka tamin'ny asany izy. Nena tsikelikely mpianatra anakany aminy. Farany tsy nisy tsony. Fa tsy nahafahafahany loto natoraka tamin'ny dady izany. Eto amin'ity tanàna ity koa moa rehefa resaka mandeha dia tena vetivety sady mitombo. Azoko tsara letsy. Nanomboka teo dia mivary lavo dada. Tsy tahaka ny lehilahy fa mivoaka ny ivelany dia misotro toaka ny azy fa ato an-trano. Tsy mitiany, tsy miresaka na amin'iza na amin'iza. Ary zara raha misakafo mihitsy aza. Amin'ny alina moa dia manao krizy be.
Mbola tsaroako izany sa mba mitazona kely antady izany nefa tsy mahavita ninninona fa menjera fotsiny. Maraina ny andro dia mifona amiko izy. Tena enjana ilay zandriko. Tena voatona mafy nge izany ny lohany. Narary fa fony be amin'izay izy avy eo. Sady tsy misakafo miasa saina beko. Mety hoe sady narary fo koa ngambany. Tena izay mihitsy. Satria nisy olona tonga koa tao an-trano. Olona nampiana izy io. Ary mbetsaka mihitsy. Zanak'io olona eo ny karamaina iantso an'ny eny ka nahatonga azy mivoaka ny trano. Tena mafy izany lesy. Dia inona ny nalehany tao ka? Fona sy ny tantarany marina izy. Saingy efa tara. Efa potika tanteraka ny amin'ny dada. Izay no nampiatsika ny aretiny. Maty dada. Maty. Mafy letsy izany ka. Dia mba ahoana ozy izy nen'lahy tamin'izany ka? Neny koa voatona tamin'ny nahafatesany dada dia ohatrany tsy dia salama saina izay. Lasa nisotro toaka izy. Izy indray no lasa mpidoroka toaka mamy foana. Mamy foana isan'andro izao. Ohatra ilay tsy tena loso izany. Dia manasa fiara izany no ampidirany lavo loatra izao. Izay asa tselika hitako eny. Na manasa fiara io na manampy olona hanao traiteur ireny. Dia miborsa koa indraindray. Ohatry fangahy lahy moa mianatra amin'ny oniversite ka? Ia. Mianatra eny. Mana lisansa izao. Dia inona ilay sampam-pianarana ataon'lahy? Nanao droit za taloha dia nifindra gestion fa tsy arako ka. Ka maninona lesy raha tany amin'ny vilona ny tady asa, ha? Efa nahita asa tamy mihitsy ahy. Sady ny asa mihitsy fa tsy nahatra satria ohatrany tsy misy mikarakara ny eny. Dia aleoko nidina ny ara-mipetraka taminy. Azoko tsara lesy ry taina. Dia izay ny tantarako e. Izany no mahatonga ana miteny aminao fa efa ozina mihitsy angamba ny anay. Sady ny olona mpamadika tsy ampozy koa tena be dia be. Fa izany hoe ihany fa efa nahita hevitra ihany aho. Ahoana sao dia azo efa nampiana letsy izany ry taina? Izany no ilana namana maître. Eny ho hitanao eo ihany izy. Mandrisondry. Manao andry? Manao anila? Salama tsara ve ndry izany? Eo lesy reraka. Fa ahoana kia? Reraka be mihitsy aho izany. Afaka mba mitsotra kely eto ve izaho aloha? Ia, tsy maninona ka. Aloha amboariko vetivety fandreny ty. Zahay mitsora amin'izay ndry ary. Faiza izao no marary Andry ty? Tsy haiko hoe aiza. Ny lohako mavesatra be dia nitratrako ohatran'ny mizinizina be izany. Izany? Hitako hoe tena azoko antoka dia reraka be fotsiny aho. Fa tamin'ny alina koa aza dia tsy natory mihitsy. Teo dia nivandravandra sy lasa vinany fotsiny teo. Fa hono a? Nanao ahoana ilay tany amin'ny tribunal omaly? Nilamina ihany ve? Ka lozany ery tiany e. Fa ahoana e? Ka olona fantatro tipo tsara hoe mamamama. Nga? Fa iza le izy? Tsy tadidiko loatra ny anarany feno fa Falo ny fiantsoko anazy. Faly? Ie, fa ahoana ry tahina? Nga fantatrela koa izy? Ia, fantatro tsara izy fa eny e, toy izy aloha ny resaka indray dia avy eo mamaly Andry. Zaho ary mipetraha aloha elahy e. Eny ary mianao Andry a? Falo any anarany lepitsara. Olona niaraka tamiko taloha. Maître Rafaly tsara ve? Ie, maître Rafaly tsara. So dia olona samy hafa indray ty resahantsika ty e. Tsy haiko indray aloha fa ohatra ny ahoana ny paozin'ilay olona resahan'lahy e. Izy aloha botabota dia sarasara hoditra izay. Sola ve? Ie, sola fa mbola mainty ny volony. Izy mihitsy ka. Fortina. Loza nge zany e. Fa ahoana e?
Tena olona fantatro tsara raha le maître faly. Zany ve? Olona mba fitarainako sy fitatarako ny manjoa izy iny. Efa nahamailo ahy ihany ny fomba firesany. Zany ve? Nefa dia iny ny faly aminy, le olona namitaka anahy. Eny e, toy izy aloha ny fitatarandry. Fa ahoana raha faly? Ahoana fa ahoana koa ty tonga dia miditra tsy mandondony tika ha? Tsy rarahako izany. Inona ny resahanao ny zanako? Inona nampiovevitra anazy? Tsy fantatro ny amin'izany fa zaza ampidirina amin'izany a. Sady aleo koa adaboka any fa mampidika izo avy ny mahabe problema ato amiko e. Andray kosa dia ifanary izany. Ifanary? Mba fantatro moa no nataony zanakao ha? Finona ny nataony? Malagasy FM. Inona ny lazainy taminao? Ny vazavazana nalabaraka teo no nataony e. Fa ny tena zava-doza dia ity. Inona? Ka iny président tribunal tao ambaravarana toko. Amin'izay le olona faran'izay tsy tia ampiasana indrindra. Zany ilazako anao tena zava-doza nge tirlili e. Fa ahoana koa ary izany? Tsy izany mihitsy nge ny fanarahany mianaka tany an-trano. Nefa dia izany nataony teo. Zaza ratsy taiza sy. Ratsy taiza ahoana koa? Hita fa izany e. Mba fidifidio ihany mivava raha faly a. Izany nanaovako anao hoe aleo adaboka any io. Sady niresaka iny président ino tsy amelany mihitsy ange. Tsy misy afera daboko izany eo e. Enao koa nga amelako. Finona ny tranga teto? So dia mba enao koa sara nanao zavatra fahafatato e. Lasa ianao mandeha any e. Za koa tsy mila anao tsony. Andray kosa raha faly a. Izany no izy e. Aza manao an'izany aloha e. Aza manao an'izany moa e. Aleo fa hajanoko le afera fa azarina moa za e. Mandeha any ianao mandeha any ho aho. Tsy mila anao tsony aho. Tsara ho fantatrao fotsiny ny fa nitory tahina ato. Nitory anao. Zany e. Loza. Fa ahoana ry faly a? Tina! Aiza Andry e? Tina! Fa ho aiza ity Andry? Tina! Ory Tina! Ary atao inona iny kitapo iny? Tena lasa andrifatrikala marina. Sy voahenjiko tsony. Ohatra ny ratsy be izany eritreritro izany a. Andriamanitra, fa tao tsy misy akanjo ny ato. Andraso hoe tsy ato tsony koa le kole. Tena mitady andosotrika alan'iny. Ary mino fa any amin'ile tahiny iny ny andeha. Andraso. Allô? Allô? Maheno? Seframany ve io? Za ihany akia Lily. Tsy afa miresaka ve? Fa ahoana e? Ao bronkomsera? Vetivety fotsiny nge. Ao moa e? Allô? Fa izy zao? Komsera? Eny tompoko. Azafady indrindra. Ao fatapahako. Miala tsiny indrindra tompoko. Eny tompoko. Loza fa saika nidikizo Tena niraisin'ilay komsera mihitsy ilay telefona.
Fa misy inona aho e? Dia ahoana reny ataoko e? Hitako nevitra. Aleo ny dadany ny atsoina. Allô? Allô? Rabary? Lili ihany ty e? Saika anontany anao aho hoe afaka midina zao dia zao ve ianao? Tsy afaka? Tena misy ilainanao maika be nge aty e. Momba ny tinako. Tsy afaka mihitsy ve? Dia avelanao hiady rery aty za zany. Ka lasa nandositra iziko. Tsy nataoko ninino izany izy fa niditra ny be dia be. Ngako moa dia tsy maintsy avy aty amiko foana ny fahadisoana. Maninona raha mitsirika vetivety aty ianao e? Mitondra fiarako. Tsy manana hoany e. Fanakaiza ny fiaranao? Namidy? Fananinona ny namidy? Ary toy ianao indray ny tesitra. Mitapahany marina. Dia ahoana reny ataoko e? Seframany misy olana. Faly tsy mety miresaka amiko. Raha bariko ty tsy miraharaha mihitsy. Mialatsiny fa namory anareo androany. Ny antony moa dia satria nandinika hoe sao dia misy zavatra azo alamina ihany zao teo drara zao. Ka tsy haiko hoe ahoana ny hevitrareo. Madame Lily? Azafady fa Andry matopo tsara. Za aloha zany mialatsiny fa tsy manaiky ny fanadalana ny zanako tsy ampitaona mihitsy aho. Amin'izay ilay zanako voahodiny mihitsy ny lohany anohatra anahy. Sady nandositra ny ala tao an-trano. Dia mitazona ny fitoroinao zany ianao? Eny tompoko. Raha tsy hoe anga mifony izy dia mandony onitra ny takiako. Raha tsy izany dia adoboko any io. Tahina. Ahoana ny hevitra sy amin'izany? Fa ahoana? Toa indray mba mianatra amin'iseo amin'ilay eto ahita vehivavy ty androany. Mitony aloha ianao Madame Lilia. Mipetraha fa aza mora misendao totraniva tsy vitany zany inge izy ty e. Ary ianao zany ange ny taniana rendre matopo tsara e. Mitony aloha ianao dia mipetraha. Eto ary ny fanohizana ny tenin'ny sery tahina. Sady misoloako koa ianao e. Ka asa raha anao raharaham-pihavanana na ahoana? Iza ny havana amin'ity? Za nge manana pirofo e. Ianao inge ty feo ty e. Malagasy FM. Tsy mihinan-kanina ngeny reniko raha vao mikadro eo e. Za ngeny mikarama ivelomana e. Izy mantsy tsy afaka miasa tsony. Mba miangavy mory e madama. Zao ary. Eny tompoko. Ohatran'ny mampalahelo anahy ianao fa zao. Mandora tapitrisa fotsiny ianao dia milama. Dia omenao koa io polisy io dia izay e. Raha ny tena marina tsy tokony ho izany ny onitra alohanao fa alaheloko anao fotsiny ny anaovako an'izany. Ahoana? Tohizako fe? Tohizaro se. Lazainao tsy ampy taona tiana. Nefa olona efa 12 taona mahery. Mbola tsy ampy taona izy. Za ve dia andainga amin'izany. Manana kopina terany madama. Efa mahery 7 volana ny maha 12 taona azy. Io jereo tsara. Dray. Tsy omeko anao ty fa jereo fotsiny e. Anarana io Taiza koa ny nanana ny tiany. Izy namme an'izany ka. Ka ahoana? Mbola tohizako ihany. Tsy napoziko. Fa naninona ny namendriana azy iny rikala vendrany tia. Vendrana ve rehefa milaza marina ry mama? Vendrana ve rehefa tsy misoloko sy tsy mamitaka olona ohatra ny ataonareo sy Andriamatofaly? Faly manao tsolotra, faly mamitaka ny hafa, faly amin'ny fahavoazan'ny hafa. Vendrana. Ho anao indray ringapo tsara. Miomany ianao fa hijinjanona fafinao.
misy fanomezana be miandry anao ivelany ao. Fanomezana izay tsy ho adinonao mandra-pahafatinao mihitsy. Inona ity zany ry tahina? Fa inona tokoa zany? Hoy izy aho hoe veloma daholo nareo. Izao ny fotoana farany hijanonana eto amin'ity tanàna ity. Andao ry Tina. Veloma mama, amin'ny fotoana ionantsika angamba mety efa iova ianao. Fa zaho aloha miala tsiny fa tsy natao hiara-monina mihitsy tsika. Tina, andraso! Fa olony dolo reto be dia be ato reto paka sary ohatra misy mikro latsaka tany amin'ny tainy iny ary to atrika iny lasa teo iny vely afa baraka sy napozy tony tsy nampoiziny. Tantara no soratan'ny Rajoelina. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Finaizy, nalzao, rotsy fitiavana niaraka tamin'ny Elina sy Andry. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika. Fanamby. Nanatontosi. Agola pity.